Raha ny makasika ny fanamariana ny andron'ny voalohan'ny volana mena namafy ny préfecturan'ny polisy fa toerana telo ihany no azo ampiasaina anaovana fihetsiketsehana ho amin'ny rampitso dia ny amin'ny kanjana Larby, ny LTP Larby ary ny eny amin'ny annexa Mahamasina. Toy izao ny fanazavana. Tsy azo atao ny famorim-bahoaka eny Analakely sy Ambohijatovo rampitso voalohan'ny volana May fankalazana ny andron'ny asa raha nambaran'ny préfecturan'ny polisy. Nanamafy ireto farany fa izy no tompon'ny teny farany amin'ny fanomezana fahazon-dalana ka eny amin'ny kanjana Larby ny eny afo sendikaly ary eny amin'ny LTP Larby ihany koa ny an'ny Sekrima raha toa ka eny amin'ny annexa Mahamasina ny an'ny F3M. Ireo toerana ireo no ahafahan'ireo sendika manao ny hetsika. Mbola mana teny farany ny préfecture satria izy ny tompony andraikitra farany mikasika ny fandimpahalemana sy ny finaminam-boaka. Ka manoloana an'izany dia tsy azo atao ny mamory vahoaka ao Analakely sy eny Ambohijatovo fa eny Larby no nomeny préfecture alalana. Efa raha antsika mahalala fa nisy ny tantara ny 13 Mai sy ny Ambohijatovo nitondra ny firenena anakaiza nefa izay hatramin'izao. Ka izay indrindra no nahatonga ny préfecture mba fanapahan-kevitra ny hoe raha ohatra ka tsy hitondra fandrosoana ho amin'ny firenena inona moa no antony. Entitra araka izany ny fandraisana andraikitra ireo mpitandro ny filaminana raha nambaran'izy ireo. Ka raha sanatria mety misy alaim-panahy ifany Larby no anatanterahana ny fankalazana nefa manao fanainina mamonjy amin'ireo toerana izay tsy azahoana alalana dia hoentitra ny fipetra ho raisina. Ny antony dia tsotra toy ny fananany ombonana zavatra saripady ny fandrimpahalemana noho izany entitra ihany koa ny fitazomana azy iarahantsika milamina ny tsirairay isam-batan'olona. Tokony samy andray andraikitra ny tsirairay raha nambarany teo anivon'ny préfecture de police n'Antananarivo.